araka lefa nitenena tamin'ny mpiasa rehetra moa zany hoe isika no fitakiana tsy fanekena ilay hoe ilay vola 1500 miliarana ariary io hoe ho ampitrosaina ny mpiasa ndray mpiasa zay efa trotraky ny fahantrana amin'izao fotoana zao fa ny antsika dia fitakinan'izy io atao fanomezana ho antsika mpiasa ty amin'ny sehatra tsy miakina rehefa nanangona sinitsika le hoe 5,000 ny tanjona efa lasa 7,000 izy zao mihoatra ny 7,000 no azo dia ny fotoana hoe anatitra an'izy aty amin'ny premier ministre moa zany tonga taty moa zany zay dia tsy ao ny premier ministre ny secrétaire généraly tsisy afaka mandray mihitsy zany ato dia zay efa nambaranay hoe ny anay tsy fametrahana taratasy no zava-dehibe aminay fa tena fanolorana azy amin'ny vata mihitsy hoe tia ireto ny fitakian'ny mpiasa tsy syndicat rery ihany fa ny mpiasa mihoatra ny 7,000 zany mitaky an'io fanampiana famoahana ny vola ao amikinapy io ho fanampiana ny mpiasa fanampiana tsy asiana tambony fa omena fanampiana amin'izao amehana zao satria fitombom-barotra azo tamin'ny fampiasana ny vola mpiasa ihany izy io. Hatreto inona zany zao ny dingana ataonareo satria tsy sinandray nareo? Dingana manaraka dia tsy maintsy mbola iverina ety sika tsy maintsy natitra an'io amin'ny tompona andraikitra ny any amikinapy sa sy ny aty amin'ny premier ministre fa anangona aloha satria araka ny tenenina hoe tsy Antananarivo rery ihany fa veny faritra koa le sonia ampiana io zany angonina daholo aloha zay sonimbola any dia anao fotoana indray zay amin'ny herinandro tsy maintsy iverina ety zay ametraka an'io ary tsy apetraka fotsiny fa mila fiaonana avy hatrany zay hoe inona ny fanapa-kevitra ho raisy tompona andraikitra aty. Dika ina zany le tsy fisiny le olom-panjakana nandray anareo androany raha mahagagagaga hoe gouvernement ray manontolo ve dia tsy misy tompona andraikitra ato amin'ity trano institution ngeza be ty hoe tsy mba misy na olona ray afaka mandray mpiasa izay efa trotraky ny tsy fisina dia mbola avela iandry maina ny hafanana eto hatramin'ny ray zao fa tapitra moa ny amin'ny ray zay tsy maintsy mody dia ody zay manentana antsika mpiasa tsy mbola tapitra eo ny tolona fa vo manomboka zao ny tsika zany any amin'ny faritra alefasy ny sonia antsika eto Antananarivo mbola tsisy nahavita dia alefasy daholo ny sonia anapitsika an'ity ampitombotsika hatrany zany io ho tonga ray alina ndray dia ho avina antsika anatitra aty rehefa feno zay izay ary takitsika zany ny famoahana n'io vola io ho fanampiana sisy tambony zay zany averiberina foana fanampiana sisy tambony fa tsy hoe akory ampitrosaina antsika dia ho bokany trosa indray tsika rehefa bokany trosan'ny any amin'ny banky sy ny fiarahamonina dia mbola ho trosaina indray ve ty tsy vao mainka mamono antsika zao zavatra fandraisana andraikitra nataony zao ka tsy ekentsika zany.